tianay io. Sakay zany tanora tokoa ianao ny mba manao ny tanora. Tena antsonao izay mba hijoro vaovambenao eto anivon'izao tontolo izao izay efa miaratsy, mialoha ary feno fahamasina. Antony tanora tokoa ianao hitondra ny anaranao ny fahazavana sy fanasina eto amin'izao tontolo izao. Pairezo efa nandeha tsy mora ny lalana, sarotra ny lalana, kanefa dia mametoky ianao feno ny mpianatra, feno ny sakay ny tanora, ary tsy mamena azy ireny rehetra ny bibibiby satria ianao nefa mametoky fa tsy misy marombaka ilay am-pelantananao. Manda fiarovana ho azy ireny tokoa ianao. Arak'izay fitenanao, hiantsonao azy ireo ao anatin'ny fahatanjahana. Koa dia raha resadresaka eto izay fampidiny telo izay fanakamery teto izay ny mangataka ny fanahinao manazava manakalery raitaridalana mba zaonay manotatra dia sitakao sy akasikana eo masonao. Matendry sokokokominao izahay tanora amin'ny anarana Jesosy. Amen. Araka ny programa dia ny lahateny izay horesadresantsika eto dia ny amin'ny tanora sy ny dia. Tanora sy ny dia. Ka ny antony moa dia izao, ny raha malala fa amin'izao antsika izao dia petraka ny fanontaniana eo satria maro ny fiangonana izay mandihy aokatsony tahak'izay ny resaka. Nefa na dia eo amin'ny fanotanana na amin'izao fotoana izao fa tsy ny fiangonana atsika hoe fiangonana bavavy, fiangonana evangelika, pentecôtista na katolika izay miaina amin'izany. Fa ny fanontaniana dia ny hoe ahoana kasika ny dia. Fanontaniana izantsika valiana izany dia ny hoe azo atao ve ny mandihy. Zay ny fanontaniana petraka. Rehefa natao ny sondasy na ny hoe famakafana eo amin'ny olona vitsivitsy sy amin'ny lafiny tena ny kristianina dia mizarazara ihany ny fisainana, zarazara ihany ny valiteny. Ao zany manao hoe tsy misy izay dia ao milaza fa azo atao eny. Ny misy zany ny tsy, misy ny eny. Dia ny milaza voalohany aloha hoe tsy azo atao dia milaza izy fa na ao am-piangonana na amin'ny fety dia tokony tsy mandihy ny kristiana. Da tika moa zany no mety hoe ampianao fetra. Zay zany misy milaza hoe tsy azo atao mihitsy ny mandihy fa arakaraka ny zava-misy. Misy mizarazara zay zany ary ny eny koa dia misy manao hoe eny dia misy fizarazarana koa anatiny hoe eny azo atao mandihy fa miankina amin'ny toerana sy ny mozika io. Miankina amin'ny toerana sy ny mozika. Misy manao hoe eny azo atao mandihy rehefa fetim-pianakaviana na misy mariazy na misy anniversaire. Izy tena resantsika io tsy resaka velanatsika. Dia misy
milaza hoe asa atao mandihy na ao am-piangonana azy. Eo zany no fanontaniana petraka amintsika. Samy manana ny heviny zany ny olona rehetra. Dia amin'ny maha-kristianantsika dia tsika moa manana zay ferekevitra zay ny principeny hoe soratra masina ireny any zay. Io ihany no azontsika amperana, azontsika ekena, iorena ny fotoantsika, fampianarana sy ny fitoratena. Dia mipetraka mazava ho azy zany amin'ny maha-kristianina dia hoe ahoana hono ny soratra masina. Ahoana ny soratra masina zany tateo matetika ny tao amin'ny teny hoe izao no voasoratra. Voalaza hoe zany raha misy fanontaniana petraka dia misy vateny avy ao amin'ny soratra masina. Noho izany dia bibikely le eny teo. Misy milaza hoe eny na kristiana asa ataony na ny mandihy amin'ny boîte de nuit azy. Ka io ny misy ainao madio e. Rehefa mety aminao zay dia tsy manino. Ka tsika onotsika dia onafaka sy tokony teritireny. Hitantsika koa zany famiantseny fa lasa mitsamikina kely any. Dia petraka dia fanontaniana ahoana ny soratra masina. Teo zanak'Israely dia azo lazaina fa mandihy ny zanak'Israely. Mandihy na hitantsika tantaranakay tao amin'ny rehefa nafan'Andriamanitra zanak'Israely amin'ny fanandevolana tany Egypta, ny tany Egypta, dia nentin'Andriamanitra teny amin'ny tendrombohitra Mosesy. Inona zavatra hitany rehefa avy eo? Rehefa miverina valy izy. Fetsika hoe hita tany. Misaotra izy nanao amin'ilay omby volamena. Zay dia inona koa nandihy izy. Nandihy zanak'Israely. Zanak'Israely resantsika nefa zay nentin'Andriamanitra. Misy tantaranakay koa Davida mpanjaka koa. Tamin'ny fotoana iny izy nandihy. Amin'ny Samuel faharoa toko faina dia nandihy Davida. Dia tena nitsingaka mihitsy. Hitantsika zay tantarazay efa ao anatin'ny zanak'Israely zany io mandihy io. Fa betsaka ny zavatra azo resahana mikasika ny dina. Ny Psalamy koa dia misy an'izay hoe fampirisina hoe amin'ny dihy sy ny hira. Dia raha Jehovah. Hitantsika ny Salamo fahavaravarany any fa misy an'izany any. Fa izao kosa nefa ny zavatra tsikaritra ao amin'ny telopolo tao amin'ny testamenta taloha dia tsy misy dihy mihitsy. Tsy misy dihy atao tao amin'ny telopolo zany. Fa ny zavatra ity ivelany amin'ny fotoana ity ivelany dia mifaly zanak'Israely dia misy dihy ataony daholo. Kanefany izay dihy izay dia misy ihany koa izay tsy hita detay be dia be zany satria misy karazany maro zany ny fomba dihy. Karazana atao hoe chorégraphie angamba no mety malaza azy ny amin'ny zanak'Israely rehefa mandihy izy. Fa ny tiako lazaina hoe misy karazana dihy maromaro zany ao anatiny ao amin'ny endrika izay iderany sy ankalazany an'Andriamanitra na amin'ny endrika izay nataony zanak'Israely teo da mifampitsampy dia nandihy koa izy. Dia hitantaraka zany zay tao amin'ny testamenta taloha. Arak'izay voalazatr'izay
Joseph atao amin'ny tenimbony dia tsy misy endrika dia kely azy. Ny tsapikantsika dia any amin'ny testamenta vaovao. Tao testamenta vaovao dia azo heverina fa tsy dia tena voalaza loatra direkta hoe misy fandizana. Ny fandizana moa hafahafa fa tsy misy tia. Ny fandizana matsy miendrika hafahafa zay fa misy tia tao. Tsy voalaza hoe nisy dia tamin'ny Jesosy nandeha namonjy fanasana tena izy namonjy fanasana voalohany tao Kana dia heverina fa fifaliana zany zanak'Israely rehefa ohatran'io mba hitantsika amin'izao andro zao asika rehefa mba nisy fotoana hoe nijery hoe rehefa manao mariazy ny Jiosy manahoana ny endrika fifaliana zareo fa hita hoe misy dia rehefa mifaly izy rehefa misy mariazy. Dia izay endrik'izay nefany dia efa zavatra efa atao anatin'izareo fa tsy zavatra mifono teoria fa tsotra ny endrika fanizana hitantsika any amin'ny boîte de nuit na zany na any amin'ny metoendrika zavatra fa no dia ataon'izareo fa hitana hoe misy efa fomba fiainan'izareo zany hoe mandia zany. Mevety fa hitantaratra ihany mety ho hitantaratra atao amin'ny fotoana izay fanasana nandrean'i Jesosy tao Kana io. Tao moa dia nisy endrika hoe nanao divay Jesosy niova rano niova rano zavaty dia iny moa miendrika zavatra hafa iny fa tsy miaraka ny fandehan'ny olona hoe Jesosy dia izy zany dia misotro marina fa mety misotro Jesosy inona moa no manao divay fa tsy izy ary misotro koa. Zay mahatonga ny hoe tonga Jona mpanao batisa dia ao moa izy fadianina sady inomotra dia hijery olona ihany. Tonga Jesosy tonga zanak'olona sady misotro no mihinana dia lazana hoe sady fatra-pitianina sy misotro inona izy divay mbola ampiana hoe sakaizan'ny mpanoto. Ao anatin'izay fa zany tsy milaza zany hoe ahoana ny fipetrak'izay fa ny endriky ny divay moa dia fantatsika manana endrika eo fanasana tompo misy endrika lalinao fa tsy raisina fotsiny dia misotro divay tsika satria misotro divay Jesosy dia araky ny teniko hoe Lotera ny vadiny mpanao Lotera tena mpanao labiera ary Lotera na misotro dia laberaka penipeny raha manenitsika raha-panahy misotro laberaka maninona koa tsika raha mba misotro koa kanefa zany lasa le fidana zany no marinina amin'izay fotoana zay fa zay maharatsy azy. Tsy any loatra le resatsika fa dia ny anankiray koa miresaka an'io ihany Jesosy rehefa miresaka amin'ilay zanak'Adala izy dia nanao fety ny fety rehefa tonga fiverenan'ilay zanany izay mivezivezy tany dia mifaly sy nanao fety ny fianakaviana rehetra no fiverena. Ny rehetsan'i Jesosy eo misy fanorana anankiray koa nataon'i Jesosy hoe ny amin'ny hoe efa tsokasodina sino izy teo tsokasodina ny ankizy nitoko fa nareo tsisy nandia ary nanao fisaonana kanefa tsisy nipetratra. Ny resan'i Jesosy any izy fa tsy milaza zany moa eo hoe manamarina ny zavatra mety atao zany io ka eo no mila mitandrona manakarivotsika dia azo lazaina tahaka izay. Miverina kely tsika raha ny amin'ny testamenta taloha dia misy teny anankiray
mifaly ao amin'ny tokoteny fantatsika loatra ty resaka fahatondrano amin'ny tokoteny tokofaraika ambin'ny folo andiny fasivy ka mitsamikina amin'ny ambin'ny folo ny andiny voalohany fantatsika tanora loatra eo teny hoe naran'i Jesosy mifalia zatofo dia mbola tanora ianao aloka ny fonao ampifalifaly anao ny andro fahatondrano ka mandiana amin'izay sitraky ny fonao sy jereny masonao nefa ampifantatrao hoentin'Andriamanitra tsara ianao amin'izany rehetra izany koa isola amponao ny alahelo io tsy kasika anao nao ratsy fahatandranao sy ny fahatanjanao dia samy zava-poana ary tsarovy ny mpanaonao amin'ny andro fahatandranao dia mbola tsy tonga ny andro mahony ary tsy mbola miaritra ny taona izay anaovana hoe tsisy sitako izao. Ao koa manaraka amin'izay koa ny teny anankiray ao amin'ny Timoty fafily fantatsika io haintsika hira tsara Timoty fafily Timoty fa jeune Timoty aoka isolina anao tsinotsinona ny fahatandranao fa oko tonga fianarana kosa ianao amin'ny piso amin'ny fitiaviteny na tena fitiavana finoana fadiovana haintsika tsinjerana izy izay iry izy io dia haintsika tsinjerana hitatsika zany fa no texte anankiroa eo izay amin'ny testamenta taloha sy testamenta vaovao eny amin'ny mifameno tsara atsika mifandraisana tsara ireo ary dia izay zany no tao amin'ny testamenta taloha da tsika koa ao amin'ny testamenta vaovao ka hoana no mipetraka zany satria ny testamenta vaovao dia tsy dia tena misy mandara hoe tsy azo atao no mandihy tsy misy ty ary amin'ny testamenta vaovao koa dia miresaky andro ary tsy misy miresaka ao hoe tsy azo atao ny mandihy nahoana ny fanontaniana ny fanontaniana hoe azo atao ve zany ny mandihy io mbola ho débat resatsika rehefa aveo maratena fa misy question avy aminareo karazana fitariana ihany no ataoko fa ny fanontanianareo sy ny didinitra fanaovantsika eto no tena mameno azy araky ny sondage izay hita teo zany dia hoe tsy na ny am-piangonana na ao mariazy na amin'ny fehizana dia ny sondage voalohany ny ao am-piangonana aloha dia mazava ho azy fa raha jerena zany natao amin'ny testamenta taloha natao amin'ny testamenta vaovao tao amin'ny sinagoga zany dia tsy misy izany atao hoe mandihy zany manahoana kosa eo fipetraky ny hoe na tsy ho am-piangonana dia ahoanany amin'ny rehefa manafety ny fiangonana any amin'ny tsy am-piangonana fa ny grandsale manao concert zany na manao fety azo atao ve ny mandihy io moa zany dia mipetraka manakaliva hoe na manao fety any amin'ny grandsale ianao na manao fety ny fiangonana na manao concert zany na manao fety ny nara fiangonana ihany no mety fa tsy ninarako na paster na ninarako fa rehefa ao dia fiangonana ihany no manao ny zavatra ninarany fiangonana
tanora na ny korana. Rehefa ao anatin'ny culte liturgique dia tena misy an'izay hoe ny fanatrehan'ny famasinana Andriamanitra, culte solennel. Ary amin'izay fotoana izay ny korana mihitsy na ny fiangonana eo anatin'izay famasinana Andriamanitra, ny voninahit'Andriamanitra. Aleo dia tena natao testamenta taloha takatra. Ary indray misy ny hevitra masina ary ny tena masina misy ny voninahit'Andriamanitra, ny famasinan'Andriamanitra ao anatin'izany. Ka iaho tamin'ny famelabelarana ihany koa hoe ny ao am-piangonana dia rehefa mira ny korana mideran'Andriamanitra ny olona dia misy an'izay famasinan'Andriamanitra. Na ny mihetsika aza ny korana tsy mahazo misy rehefa anatin'ny culte. Dia ahoana zany rehefa ivelan'ny fiangonana manao concert korantsara dia misy nuance kely ihany ao. Ny korana dia efa natokana fideranan'Andriamanitra, ny voninahitran'Andriamanitra. Fa saingy azo atao ihany rehefa any amin'ny concert izy ny manao fihetsika motra. Ny manao fihetsika motra mety amin'ny alalan'ny fihetsika ohatra nataon'ny vehivavy teto zao le tête la pied le genou le jambe sy ny sisa. Ny tena atao izay fihetsika izay fa fihetsika motra. Exemple zay fa tsy tomanao zany koa ny korana mety manao fihetsika izy amin'ny alalan'ny tany, mety misy chorégraphie atao manelan'elan'izay. Izay zany dia fa raha ohatra izy hoe tsy korana fa groupe kristiana pire dia mety misy fihetsika koa atao. Zany tsy milaza hoe manahoana le difa manakariva tokony misy famotinana. Itsika luterana malagasy na miteka aza azo miteka be sa ahoana sa le manao ohatran'izao. Io moa reza be ihany izy io. Za rehefa mifety zao am-piangonana dia asoko miteka io le teatra. Satria zay tena Andriamanitra miteka zany tsy zao, miteka zao. Afatsika tsisy maharatsy an'izany. Fa manina moa luterana manao hoe rehefa miteka manao zao. Ndraiky iny anio ahy ho an'ny mona marenina ny méthodologie satria ny mona marenina mety zany vita io. Fa izy tsy arian'le tiako fa mba ty zany dia mba mitonga zay zany ny fomba fampisehoana le izy. Fa tsy mona marenina dao eo am-piangonana amin'ny manatrika ny fety. Raha misy mona marenina mety anankiray ihany hoe dia afaka tsisy manara-zany fa fomba zany fa ny anton'izany izy io. Dia zay azo atao tsara zany misy ny glopy mety misy koa mitovy ny hafaliana izy amin'ny hira ataony dia afaka mba manao sista kely izy aussi zay mahazo manao fihetsika ataony na mitean-tanana izy na mety mitovy ny hafaliana ao izy zay izy fihetsika atao zany. Ka ao amin'izay rehetra zay dia hita fa tokony havana tsara hoe ao anatin'ny tempoly na ao anatin'ny ao aty ivelany raha efa fiangonana ny manao zavatra ny tanora manao zavatra. Dia misy miteny hoe miankina amin'ny toerana sy ny mozika io. Indraindray moa dia za zany hevitro manokana ty manao ny korana manao clipy. Beta be manao clipy korana luterana manao clipy a Madagasikara dia mandihy izy tondra le teo mandihy manao ny mikana manjany dia manao fihetsika. Dia ohatra ny afaka avy ihany izy satria voalohany indrindra le teo dia misy endrika ilay hoe fanontolo
any ivelan'ny fiangonana anaovana izy sady misy indraindray misy ataontsika hoe afana podivitafa ohatra loatra ka indraindray dia mitsinjaka mihitsy ny morala afaka be mihitsy ny jeny azy amin'ny tenena korala dia izay tonga amin'ny mety tsara hoe dinihina dinihiny fiangonana mihitsy hoe tokony misy fandinihiny ihany amin'izay raha farafaratsiny izy raha ao anatin'ny hoe katerely izy dia zavatra fa tsy mitonga teo io raha manao klipy kanefa ny afoana lenika hoe korala mbola dievitra ihany koa dia arakaraky ny mozika zavatra tsy karitra raha ndraiky izao za dia sahiran-tsaina mihitsy ny amin'ny ny hoe nitory fibebana izy mibeba isika mibeba isika sady mitsindraka izy tozaka vola ihany azy zany nitory fibebana be ianao dia mitsindraka mandihy raha mba hoe nitory fibebana izy dia mandoraky raha nitory fibebana izy dia am'seko misy fomba leonazy fomba ao amin'ny testamenta talona misy ny fomba fibebana zany dia miosika lavelo ianao dia mandady ianao fa le endrika anankiray oentina nitory fibebana ny alalan'ira dia mandihy tsy voafaritra ntsony aiza ho aiza hitantsika koa fa misy zavatra tokony miankina amin'ny zavatra tokony tokrena koa zavatra tokony ambara ny fatety dia ny azo atao dia ny rehefa fety-pianakaviana rehefa misy mariage sy anniversaire manahirany ihany izy io indray satria fianakavianako tsisy namono mety ratsy anazy satria mety mandeha amin'ny anadamy amin'ny anabafiko aho mandeha amin'ny akapoaniko tsisy saina matonto tsisy saina mety hoe avavo zany samy mipianakavy ihany dia misy sasany tena mandeha an'izay satria ao anatin'ny mpianakaviana dia ozy aho hoe manahoana le endriky le fandizana manahoana zay dia eo zany no tokony mipetraka ampanotaniana hoe endrika manahoana le fandizana ao anatin'izany na mariage na anniversaire mizika manahoana ny zavatra mitsango ao dia mipetraka any mpandeha hoe araka izao tontolo izao hoe ny fomba azay anaovana zay fety zay zany hoe fomba zao tontolo zao ny tantaratra ao ny fanaona zao tontolo zao ny tantaratra ao fa ten'Andriamanitra dia mazava tsara ny Andriamanitra Romana 12 manao hoe aza manaraka ny fanaona zao tontolo zao ka raha ohatra mbola hitanao fa fanaona zao tontolo zao ny ainanao anatin'izy ny tokony eritreritranao hoe zany tokoa hoe no mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe zay dia hitantsika fa ny ten'Andriamanitra dia manakambara manakariva zavatra rehetra azo atao fa tsy zavatra rehetra mamparoso ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra no masoa dia Andriamanitra zany mametraka manakariva mpanontaniana hoe masoa hoe tena mamparoso hoe zavatra ataonao kotianina voalohany tokafolo dia mitatena fafolo dia misy izany teny zany ary amin'ny zanak'Andriamanitra anao amin'ny mahatelo-polo fany masina anao dia masina misy mitondra ny famasinan'Andriamanitra dia sika satria fanalain'ny fanan'Andriamanitra mahatelo-polo ny fanan'Andriamanitra ary io dia
izay manao tsinitsinina ny tempon'Andriamanitra dia mahasombana izy. Zany hoe misy valajana izay mahatempo ny fanahy masina anao izay ka io mahatonga Jesosy hoe aza tsy ho an'ny amin'ny kisoa izy vadisoanareo azy menany hikany ani io ny tena tika sao dia hoe tsikany amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mandoto atsika zany mandoto aza rehetra miditra ny sy jerentsika sy nataontsika mandoto atsika io tsy ny hoe zay na dia mivoaka avao amintsika koa zany mikainantsika zany lasa voaloto noho ilay zavatra ataontsika ka eo zany dia hoe fanahy masina dia mipoka fanahy masina tsika eo zany no mahita zavatra tamin'ny tanora hoe kristiana izy pasteur aussi izy zany inany mandeha boîte de nuit mandeha boîte de nuit le resaka efa boîte de nuit rehefa mampatahotra hoe nuiko rehefa isany manjaka ao toerany isany tompony zany ka be moa resaka mandeha ao ny tanony faratsiana rehetra ao daholo ny repadabilitéry ny homo rehetra rehetra hitanao daholo ao daholo la prostitution na fomba fitafy moa fa tsy fantatra tsony zany mbola tsy nandeha io fa tonondatara bebe fa tena fakapara ka tsy fantatra na mety matanjaka be fa finono na hoe dia miditra ihany izy hoe toy filazantsara rehefa ny farany tsitsitsony filazantsara mitoizany voasarika ny zavatra rehetra satria ao hoe aono hoe aza manao aza miditra ny fanao tontolo zao dia atsika raisina dia Jesosy hoe aza tia n'izao tontolo zao na ny zavatra n'izao tontolo zao ka raha voatratana izay ny fonao dia any ny fonao sy ny sainao dia any koa ny zavatra rehetra mamarava anao ary dia fotsika ilananao fa sopatra izy mety tsara ny eritreritro voalohany territoire ao fa rehefa tonga ao ianao dia mety misy zavatra hafa rehefa izay zany ny amin'ny hoe io zavatra io dia zavatra atao hoe matahotra ary ny tenin'ny mpanao salamo reo mpanao salamo toko voalohany salamo voalohany diny voalohany hoe za mandeha amin'ny lalan'ny manao zao lalan'ny zato fanahy aza mipetraka ao amin'ny zany hoe raha ao ianao zany dia tonga amin'ilay bolana plantsay hoe dis-moi ce que tu entres, je te dirai qui tu es. Les fréquentations, non, des femmes, pas ça, tu prononces tous les ailleurs. Car tout le temps, ni Christian Jean, ni tout jour de l'enfant. Paris, pour les postures de la nana, ni Timothée, à la vie, ni puis la passion de la jeunesse. Tanotano antsika tsy morao masarika atsika tanora misy mitona atsika tanora ka io indrindra no mipetraka ny polepostore tonga fianarana anao tonga fianarana anao zavatra rehetra zany ny fiainanao dia tokony ahitana tana ny fahatsaranaandriamanitra eo amin'ny fiainanao azay mahatonga ny tao amin'ny teny vaketsika teo hoe zay mahatanora ny tanora dia manao découverte izy mandeha izy kanefa ny eo anatrehan'izay zay mandeha zay izy mikaroka manitatra ny
mahatanora azy mivelatra kanefa eo amin'nymatik'izay dia hoe aoka tsaovanao fa hoentin'andriamanitra no tsarainy ianao mizavizarehetra izany hoe isika mitanora zany dia tokony ianana repère alekarehetra alio le repère rika hoe ahoana no tondratra masina satria io no karazana frein anankiray mitondra atsika araky ny teny mpanao hoe teninao no faneny tongotro sy fanazavana lay dia ao anatin'izany zany dia hoe ny voloham-pirenena dia ny fahatahorana any Jehova. Raha tsy misy fahatahorana any Jehova anatin'ny tanora dia fantatsika fa mivery ny lalany satria Jesosy miteny mazava teny Jesosy malalaka ny lalana makaiza any amin'ny fahaverezana fa eto kosa ny lalana mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy mahita azy satria misy fefy misy fiaromanao dia milavinao fa tsy andeha hivoana fa raha malalaka hoe zay jereny maso koa zay fareny foko dia mivavilavo kanefa dia zao alohan'ny atovavana tsy sitako zao maneny misy fahalenena misy famonjam-po reny tanora reny dia hitako ny zavatra nangagalana taitra tamin'ny herinandro io dia hoe 804 000 par ny olona mamonteny eto amin'ny tontolo zao zany hoe tous les 4 minutes misy olona anankiray mamonteny pire noho ny amin'ny mampinarezana pire noho ny amin'ny accident aizy zany ny olona ny tena mamoy fo satria ny tsy manana repère tsy manana zay todiny tsy manana zay atahorana kanefa rehefa mifanena ny zava-sarotra dia mamoy fo akeo mahatsara ny tenin'Andriamanitra io mahatsara ny hoe fatahorana Jehova izay le ilazany toteny rehefa aoko tsarovanao fa n'Andriamanitra ho tsara eny anao mizana zany hoe misy zavatra tokony fefy afiarovanao anao zay ataon'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra izay iainanao sy ivelomanao ary fanilo sy fanazavazavananao na dia mampisika ny tenin'Andriamanitra ararotiny ahano anaova-tsofa efa ratsy zao fiainanao efa ratsy zao fiainanao ka ao anatin'ilay teny mantsika moa sy ty hoe mifalima alekarivo amin'ny tompo endatsika hoe manaona moa zany ao amin'ny tompo zany hoe quelle joie mais quel prix quel prix zay zany no azo felim-penarana amintsika amin'ny zavatra azo lazaina fa ny avatra ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe aoka ho feny fanahinareo soyez remplis du Saint-Esprit fahazamanao zay mampareny ny fanahy masina iny hoe tenypo ny fanahy masina ity fahazamanao zay mampareny ny fanahy masina ary aoka izay fahamasinan'Andriamanitra zay entinao etika tsy moitsy kitsahana na tsy hiveny amin'ny kisoa na mena ny alika io ne dia mety hitorantsika tenantsika amin'ny zavatra mety mampaneny ny fanahy masina amin'ny zavatra rehetra dia tokony hanomezanao voninahit'Andriamanitra zay ny atakokoaeo tonga mpianarana ianao miteny filatena na amin'ny finoana na fahamasinana ny fahadiovana foko tonga fianarana zany hoe taratry ny voninahit'Andriamanitra mame voninahitran'Andriamanitra ny fiainanao ary izay no misy hoe fanomezana voninahitra ary ao anatin'izany dia ny matery azy to dia misy ny zavatra tsy maintsy kenao milavinao misy ny renoncement izay hoe fiainanao raha zao ianao teo corrompu zavatra mety mahatonga ny volanao dia mampianatra
katsao ny fahatakana sy ny fahendreny ny fahamarina ny fitiavana zany ny tokonao ao anatin'ny fahatoavana tokony mijanatra izy katsantsika fa mampirisika an'izany ny Paoly apôstôly ao amin'ny Titosy toko faharoa ny faharoapolo ary koa ao amin'ny Petera voalohany toko fahaefatra ny andimy fahatelo. Atsamo ketra ny lahateny fa sao dia lava loatra tsy fotoana mba azahoantsika mpanamparivitra na mpampididinika fa dia voninahitra ny man'Andriamanitra izany araka teo moa fitaliana ihany zany fa misy fantaliana misy fisarana ihany koa misy olona tezara fa tsy pastor ihany no mampitaliana rana fa tsika koa mampisy zavatra niainantsika mba tiantsika ho zaraina fantaliana belantsika dia zay ny fifanakarovakeo natao maso koa fa tanora ecopeter na tanora bazaka no Montpellier de Damiano fa nefa ty tena mikasika ny fiainatanora ka anjaranao mampita an'izay rehefa eo karakara zaraeto dia zay zany fa dia misokatra ho antsika ny dindinika sy fankevitra fantaliana fa zay dia mamerana ankaitsika irany voalohany ihany Boleh tanura ni bapa.